fianaky ny antavirus loza mitatao amin'ny firenena maro mila fepetra fisorana mahomby Madagasikara. Fidirenena amin'ireo valan-javaboary MNB niakatra zato isan-jato ilaina ny fankakevitra eny fotsiny mpisehatra. Fanavaozana sy fanovana mitaky faharetana fa tsy vita anatin'ny fito volana raha tsy misy fiangonana tsy misy fanavaozana mipelaka. Faltafaraka aminao indray amin'ny kilasy tongova ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny araba rimanasana am-panajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Makasika ny fiainam-pirenena avy hatrany tsy tokony heverina hoetsika politika fotsiny ny fikonan-doham-pirenena hoy ny filohan'ny FFKM fa lalana makany amin'ny tena fanovana ananganana ny rafitra mikendry ny soiombonana nosokafana tamin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana ny raisampinoana androany teny amin'ny FJKM ankadikely ilafy ny komity foibe fafito amby efapolo sy ny fionambe ny FFKM ho fanomanana ny fikonan-doham-pirenena fionambe anamafisana ny fifanankalozana kevitra nasionaly sy ny firaisan-kinam-pirenena ho ny teo anivy ny FFKM izay nomem-pahefana hitarika ny fikonan-doham-pirenena namaly ny antson'ireo filoha-mpiangonana efatra amin'ny rahalahy ireo mpitondra fanjakana ny mpanao politika sy ireo ankolafikery samihafa eto amin'ny firenena fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsariny ny artanjo. Indro avaosiky ny zavatra rehetra apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andiny fadiny io no teny soratra masina nentin'ny FFKM nanokatra ny komity foibe fafito amby efapolo sy ny fionambe ny FFKM ho fanomanana ny fikonan-doham-pirenena. Mandalo arivo fetra ny fahefana eto an-tany ary tsy ny ratsy no tompo-teny farany fa Andriamanitra izay afaka manavao ny olona rehetra ny rafitra sy ny firenena hoy ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy fahagagana ny fanavaozana tia napetraka fa mitaky asa satria zava-poana ihany raha fanavaozana tsy misy kalite. Misy ihany koa ny kolotsay-pahafatesana sy ny rafitra pampahorotelo mamomy sy mamotika ka tokony alana. Manomboka amin'ny fibebahana ny fanavaozana, mitaky fahadiovana, fahamarinana, fampanjakana ny rariny, ananganana firenena matahotra an'Andriamanitra. Manzavatra rehetra, izao ianao ilay avaozana, ny rafitra no avaozana, ny fifandraisana no avaozana, ny fiarahamonina avaozana, ny natiora avaozana, indrindra fa ny tantara avaozana. Mandara avaozana. Misy karazam-pahafatesana telo mitondra izany fahafatesana izany, telo mitondra azy, dia mitondra izany fahafatesana izany dia mividia. Rafitra papaoro mividia amin'ny apokalipsy. Raha misy papaoro dia mividia izy. Ny faharoa dia ny Babilôna. Izay rafitra mampiseho ny poripory sy fitiavana ary patelo dia midragona maneho pely manombotra an'Andriamanitra. Andriamanitra milaza ny mifavaozana zavatra rehetra. Izany hoe tsy mividia, tsy Babilôna ary tsy dragona ny tantara fa ilay Andriamanitra manavao ny fiainantsika. Tsy ho mandrakizay ilay ala ahitatsika izany tantara, tsy ho mandrakizay ny ampiry, tsy ho mandrakizay ny jadona ary tsy ho mandrakizay ny aina. Fa ny fahefana rehetra eto an-tany dia voafetra satria Andriamanitra rery ihany manana ny teny farany. Noho izany fiangonana dia tsy maintsy tsy hivarotra ny fahamarinana no tombotsoa manokana izy. Izany no mampiangonana azy, tsy hivarotra fahamarinana no tombotsoa manokana. Fianavaozantsika Andriamanitra na ty maraina teny fa zany fanavaozana zany dia tsy mazy zany. Tsy manao mazintsika satria anao fanavaozana, tsy ariava, tsy mazy zany. Manomboka eo amin'ny fibebahana, ny fanetretena, ny fahamarinana ary ny fahadiovana. Manaiky ary vonina andray andraikitra manoloana ny fahefana nomena azy hitarika ny fikonan-doham-pirenena ny FFKM. Tsy mikendry tombotsoa manokana fa mandala ny kolotsain'ny fampanjakana ny fahamarinana, ny rariny sy ny hitsiny ho ny filohan'ny FFKM. Tsy azo heverina hoetsika politika fotsiny ny fikonan-doham-pirenena fa lalana tena makany amin'ny fanovana sy fahaterahana indray ananganana rafitra mikendry ny soiombonana. Tsy tokony ananaty hoe-tsainy resy ny rehetra ho ny fanamafisana fa andala ny firaisan-tsaina izorana ho amin'ny fanavaozana, hitondra fanantenana sy ananganana firenena.
nasongadina manokana fa antoko ny fampandrosoana maritra ny firaisan-kina ny fihavanana ary ny fifamitokisany amin'ny samy malagasy tsy mikendina mitady tombontso manokana fa kosa mijoro amin'ny lalaoka amin'ny mamparovolomahafina raha sy fatipatonana ary mikendina fampetana azy ny lasa dia tsy azotsika atonona kanefa mikehitriny iainantsika mila hoafintsasika sakanana fa tongatsika hoanimzany ifimpiry moa tsy nanao notokanapireneny izy etonfirenetsy zava-dimetokoa ny firitana santafana izany fa tsy toizay resy no resana izany fa nainona votraka milina iverina tsy mampiasana lalana misika ho any fahatsarana ny planatomaritra ho any firenetsika lalana misotra ho any fahaozana no filemantsika nzaratsika miazakazakazany aoka tsy hoverina tomentsika politika fotsiny izao fa kosa lalana marinona fa tona iaiko ho ampena fivarona dia ny fivaran'ny olombelona dia ny fivampinongonana fanarenana ny aravarany ary fahaterahana indray amin'ny firenetsika fa ny fanaganana ny firenena dia midika indray fanaganana ny fomba firenetsika miaraka amtananatsika fanagana indray ny fampatokisana eo ampitarika sy ny firenena fanagana indray ny fanajana ny famindrian'ny olombelona sy ny hasiny fanagana indray ny ratika sy ndraipo kely solevolana fanagana indray ilanandreo enakotsaina tsy mikely fanolonana ampena zany hoe fakosa vaitsinitro zany fanagana indray poisaky ary fanagana fahatenana ho ampetananakarindindra manapirofo ny mahazava-dehibe ny fotoana androany ny fiombonany rehetra indrindra ny fijoroan'ny fiangonana ho mpanelanelana tsy sy ny fitongilanana ho ny flora valomanana marika izay tonga nanome voninahitra ny fotoana androany andrasana kosa ny ampiarana sy anajana ny voarakitra ny tondrozotra ny fanavaozana tena sotran'andriamanitra fa zava-dehibe ny fotoana androany ary hitantsika zao tsara ny ray aman-dreny ny FFKM efatra am'rahalahy ty ny PRRM ary indrindrindrindra reo le mpanao politika sy ny olo manakaja eto amin'ny firenena zava-dehibe zany tena zava-dehibe zay ny rina mba isy mpanelanelana mba tsy de tena njaka loatra lay mitongilana fa misy anazy zany zao a dia misy neutralité ny zava-dehibe anakiraiky io dia le tenina ataondrareo mamerina indray a lay mandat zay nomena azy a tamin'ny 20 novambra 2020 sy roa arivo tsara be le androany tsy toko ziresana azy fa dia sotran'andriamanitra dia manantena tsika fa dia anaraka tsara n'lay chronogramme zay nomena iny tsika ary tsy maintsy anaraka an'iny igny izy zao fa mbola hojerevana toy ny antanterana zany dingana maro no tsy maintsy arahina ary tongavana amin'ny tena fanavaozana eto amin'ny firenena ary tsy moro zany ho ny mpanao politika sady mpitondra fivavahana mitaky firaisan-kena avy amin'ny rehetra sy ny fanajana ny teny nomeny zany manavoa zavatra efa tena ataontsika hoe fa zany manavoa zany tsy mora mila firaisan-kina mila fifanomezan-tanana mila mitovy fijery zany a le tsika malagasy mba hivoahana fialana ny teoloha dia raha tsy mifanovozana zay raha tsy mifanometanana raha tsy mifampivavaka dia tsy raha fanirina zany aloha dia hoe mba ho tonga am'izay fatanterahany fanovozana zay tsika ho tonga ho vita ny fotoanan-doam-pirenena dia mba ho tonga any amin'ny fifidianany ka raha tsy sika malagasy renareny ao fanometanana tsy ho vita zay tsy mbola fotoanan-doam-pirenena ny fioanam-be ny FFKM izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany fa fanomanana sady fandiniana ny fiainana anatiny ity avondrom-piangonana kristianina ity sy ny fiainam-pirenena aritra 3 andro zany ary hofaranana amin'ny fotoam-pivavahana any amin'ny akarantany mena ny alakamisy 20 Mey 2024 avy zao taoriny fotoam-pivavahana ny maraina niatrika vitrany ny fioanam-be ireo mpizaika rehetra teny amin'ny fofikry ilafy isy isaky ny ariva ny afatra sy fampahafantarana ivoaka ataon'ireo filoam-piangonana eo anivon'ny FFKM
Manodidina izay vaovao izay mila fifanampiana sy fifanohanana ny fanatanterahana ny fikolandoam-pirenena fa tsy vita irery ho ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny fanokafana ny feonambe ny FFKM ka antony antefan'ny safidy sy nanomezana fahefana feno ny FFKM hitarika izany mba tongavana amin'ny tena fanavaozana marina. Ho fanomana ny FFKM izany dia nanolotra vola mitetina 50 tapitrisa ariary azy ireo ny filoham-panjakana Androany. Mangataka faharetana avy amin'ny rehetra ihany koa ny tenany amin'ny fanovana sy fanavaozana atao eto amin'ny firenena afa tsy vita ao anatin'ny 7 volana ho izy ny fanovana ny fahalovana antaonany maro. Fanampanazavana. Miantefa mivantana any amin'ny FFKM ny safidy hitarika ny fikolandoam-pirenena no itsirafitra ety heverina ho sihatra iray lehibe sy antoka tongavana ny tena fanavaozana marina ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Androany. Tsy toy ny rehetra ny FFKM ka mety ho voavidim-bola na ampiteneny ny mpanao politika ho izy ka azona antoka fa raha tsy misy ny fiangonana tsy misy ny fanavaozana. Ianareo mitarika ny fanavaozana zany tsy vitanay irery izy ateo fa eritreretika ny fiangonana no hitarika makany ny fanavaozana zany. Raha tsy ny fiangonana dia tsy ho vitanay ny fanavaozana. Zay nefa ny fidianana anareo. Koatran'izay matoky ny fiangonana zahay mahatonga safidy anareo. Matoky ny fiangonana fa ny fiangonana tsy toy ny rehetrarehetra zay mety ho voavidim-bola. Fiangonana tsy toy ny rehetrarehetra ampiteneny mpanao politika. Zahay mpanao politika. Aoko mba tsy ampitenenina mpanao politika fa mba ny fanavaozana zay ankasitrahan'Andriamanitra no mba iaina ty Madagasikara tsika. Tsy mora ny asa miandry ny FFKM amin'ny fitariana ny fikolandoam-pirenena fa mila fifanampiana sy fifanohanana avy amin'ny rehetra ho ny fanamafisana. Nanolotra vola mitetina 50 tapitrisa ariary azy ireo ny filoham-panjakana Androany ahafahan'izy ireo manomana izany. Tsy mora koa ny miandry anareo amin'io fikolandoam-pirenena io. Tsy mora io satria efa nivelabelanao teo zay ny matoa Ray aman-dreny ny pastora Denis zany ny filohan'ny FLM. Efa nivelabelanao teo ny fanavaozana rehetra zay tokony hitatsika omen'izy tia anatanteraka ny resany anareo ilay hoe indro ho avoazo ny zavadrehetra dia makahery anareo. Zahay ataony fanjakana mo manome lanitra ny fitarianareo an'izany fikolandoam-pirenena zany dia manolotra androany sahady zahay manty fikolandoa fihaonambe ny FFKM ty manolotra fanampiana sahady 50 tapitrisa ariary mba ahafahanareo manomana an'izany fikolandoam-pirenena zany ao ampilaminana. Ankoatra izay, mitaky faharetana avy amin'ny rehetra ihany koa ny kolonely Rendrianirina amin'ny fanovana sy fanavaozana atao eto amin'ny firenena. Tsy vita anatin'ny 7 volana ho izy ny fanovana ny fahalovana ny taonany maro. Nampiasa fanoharana ara-baiboly avy amin'ny tantaran'ny zanak'Israely nivoaka tamin'ny fanandevozana ny teniny raha nampy tamin'ny toeram-pirenena ankehitriny. Efa misy ny ezaka hita ihany koa amin'ny sehatra sasany toy ny famerenana tsikelikely ny famatsin-drano izay efa tsy niasa nandritra ny taona maro ho ny fanazavana. Ny angatahako ny faharetany rehetrarehetra fa tsy 7 volana no nanovana fahalovana efa mataonany amataonany. Rehefa mba fahita hoe mandeha le ezaka dia mba miaka mifavavaka eto rehetrarehetra za mifavaka ho anao ianao mifavaka ho ahy. Zay ny zavatra angatanay zay. Ny Israely nivoaka ny Israely rehefa navoaka ny Mosesy tany Egypta herinandro ray jereo baiboly zany herinandro ray dia manomenoneny hoe ohatr'izay miverina tany Egypta fa ao misy sakafo tsy naharitra ny marary tsy misy rano tsy misy sakafo tany amin'ny dezera tany dia nomenoneny hanga ny lalana zay tokony natao 210 andro avy eo Egypta hatrany ny tany Kanana lasa efa mangataka ny faharetantsika tsirairay avy sy ny fivavahantsika rehetra andohany ka iresaka amin'i Jesosy isanandro anome rano.
mandray ny faneho-kevitra sy fanitsina avy amin'ny fiangonana sy ny mpitondra fivavahana ny fitondrana raha mizotra amin'ny lalandiso ny fanazavana no mafisy ny filohan'ny fanavaozana ny antso ho amin'ny fifampivavahana sy ny fanohanana ra-panahy manoloana ny zavatra treny raha ny vandaram-potoana anomboka ny telo jona ho avy izao ny fikonan-doham-pirenena izay efa nialoava ny fikonan-doha maro teto amin'ny sehatra samihafa makasika ny fikonan-dohan'ny tanora fotsiny 770 na telopolo sy telonjato amin'ny 770 n'ireo komina amin'ny faritra 420 no nahavitana ny fikonan-doha ny antotanisa avy amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Faritra 7 no nahavitana izany raha tokan-dalam-panatanterahana ny an'ireo 10 hafa izany hoe efa navita ny fikonan-doha ireo tanora isaky ny komina ho aminy. Miakatra eny amin'ny faritra ny fikonan-doha rehefa vita ny eny amin'ny komina. Fa niroso tamin'ny fikonan-doha ireo taranak'andrena avy amin'ny faritra samihafa manerana ny Madagasikara izay mivondrona ao anatin'ny FCRTM androany. Nivoatra tamin'izany ny mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny toerana tokony isy ireo mpitahiry ny fomban-drazana. Fanampanazavana. Mikando mandinika ny fiainam-pirenena sy ny toerana tokony isy ny fandraisana anjaran'ny mpitahiry ny fomban-drazana ireo taranak'andrena avy amin'ny faritra samihafa manerana ny Madagasikara izay mivondrona ao anatin'ny FCRTM na ny Fédération des communautés royales traditionnelles coutumières culturelles de Madagascar tsy maintsy miteny ary manana olazaina ndray aman-dreny manoloana ny raharaham-pirenena ho ny fanamafisana. Ny tanjona amin'izany dia amin'izao fanovana zao fa mahazo lalany loatsy ty raha toy ka raha tsy mba miteny tegna ray aman-dreny tsy mijoro manjary ho tinety raha zantikadika raha tsy mivolo satria ty sanatria ty resaky ty vava toy sady mitsotrano no manozony lanjalandrainy ty raha ho teneny laha haindika maray ty raha toa fa mihoapafana ty fomba ty velany any any tsy ho fomba tiky tany toy tany masiny tany toy mana ty mahizy azy nanino tsika le fanahotoagna eo sanatria ty resaky Andranahary tsy zaho miteny zay na ty teny azy atahoa hifanamboety hoe amboaty ano hane ao ty ho zao hane ao ty ho zao Andranahary nanaoko miloatsy zahay mivavaky ndaty mpanompa reky mivavaky ndaty mpanao teny ratsy rey zahay ampanjaka mba havelana Andranahary ty saitry dina efa nahy masiny mba ho tonga saigny mba handesina mpahamendrehana sy amy zavatra tsara no ho vizignato fa tsy raha hanohitohina ny firaisam-pirenena hanohitohina ny malagasy. Mitakiny ampitsarana ny fivoizana ny fiaviana sy ny firazanana izay hita fa tsy nitondra fampandrosoana ho an'ny firenena hatramin'izay izy ireo hatranga izay miteraka fisaratsarana eo amin'ny samy malagasy tsy maintsy mandray antanana ny raharaham-pirenena andrehetra manoloana ny ambana misy. Zavatra misy eo Madagasikara eto zao dia tiako mampilaza anareo eto efa fantatrinay io ary efa nanao filazana aminareo zahay dia nipetany Madagasikara tadidinareo tsara sy tamin'ny toerana izy nankana hoy nataoko hoe 2010 2012 miomana tsika fa ty loza ho avy hainareo laha mirorahona anao mpanjaka ao tsy mandray tanana tika mambokosa kosahina ny taranatsika tsoatsy fa isy zavatra tsy akozitika izy ty Madagasikara io zavatra tena tika niabonany eo anaty résolution laha vakinay dakanareo kay datretokoa fa nahavita raha isokorotatsika gnabonany zao hoe tanindragne merine magnino décentralisation matoka de tsy haiko tsony io efa niretseretsy na io adinay aza adinay zay samy mpanjaka io fa nifanididihinay hoe tika samy mpanjaka koa hiadino tika hoe hiady toerana hiadino tika gneo maro ty faneraniana anatinao. Efa manana fekevitra mazava ny federasion narentina itety faritra zany ka saina tao any amin'ny renivohim-paritany enina ny lobary andasy anoizana ny fifampidiniana. Lafimbavao hafa kosa indray efa ho folo taona izao no nanana ny Madagasikara lalàna mikasika ny famarinan'olona. Maro anefa ireo tambazotra sarona amin'ny fanondranana olona ary maro ireo ray aman-dreny sy mampiasa tsy ampy taona antery. Eny anivon'ny anteny meram-pirenena amin'izao fotoana ny volavolan-dalàna mikasika ny famarinan'olona na ny traite des êtres humains asy-panitsina sy odiniena manokana ny mikasika ny sazy sy ny fomba iarovana bebe kokoa ireo ankizy sy olona hiara ny fanondranana. Narsisy Karazafy mbola avatsara.
valomfitopolo isanjaton'ireo tranga voarakitra mahakasika ny famarinana olona dia avy amin'ny asa an-trano antery, ny asa anterivozana, ny fanandevozana ary ny fanambadiana antery. Olana lehibe eto Madagasikara sy maneran-tany ny famarinan'olona satria manitsakitsaka ny asina sy ny zo fototra maha-olona ary manohitohina ny filaminana ara-tsosialy sy ara-pitsarana. Manana rafitra ara-dalàna hiadiana amin'ny famarinan'olona i Madagasikara tamin'ny alalan'ny lalàna laharana fa aotra 7/4/2024 tamin'ny 20 Janoary 2025 folo taona izao no nampiarana azy kanefa zavatra hita dia mitombo sy mihamaro ny endrika famarinan'olona anka sarotra ny fifehezana izany. Dinihany eny anivony anteny meram-pirenena amin'izao fotoana ny fanavaozan'io lalàna io satria vitsy ireo voasazy ary heverina ho ambany loatra ny sazy ampiarina amin'ireo mpanao heloka ka tsy mampatahotra intsony ireo tambazotra mpanao famarinan'olona. Fantrano iah satria rahantsika mahafantatra fa ny vahoaka sy ny olona rehefa mahantra dia mora rebirebena ary mora terena. Ny manaraka an'izay koa dia par rapport amin'ny évolution ny nouvelle technologie de l'information et de la communication mora loatra amin'izao fotoana izao raha eto Madagasikara ohatra ny manao exploitation sexuelle des mineurs izany. Eo ihany koa ny fiangaviana raha mahakasika ny souci namana honorable rehetra teo amin'ny spécificité any amin'ny district sy any amin'ny faritra satria azadiny fa misy fomban-drazana, misy fomba-paritra sy fomban-tany izay manamora anireny zavatra maro isan-karazany reny. Ozy honorable Dainrotsaka zay hoe somondrara moa tsy toly zany hoe ankizy vavy vao adolescente amin'ny âge de puberté ilay fonctionnaire satria fanomezam-boninahitra azy zany. Mafisana ny ady amin'ny famarinan'olona kanefa sarotra ny ady atao satria samy manana ny fomba ny distrika tsirairay. Mialohan'ny andaniana ny lalàna dia ilaina ny fandraisana fepetra mialoha ary indrindra ilaina ny fanentanana satria mbola mijanona ho fomban-drazana ny fampanambadiana ankizy tsy ampy-taona amin'ireo faritra sasany. Androy anosy mafy be mihitsy ny fomban-drazana satria atao zao ny ankizy zao amin'izao hoe mbola misy any aminay tsy afaka manambady ny ankizy raha tsy samy ray aman-dreny manapaka hoe ity zanako tia dia hovadiny zanakao mbola misy an'izany any aminay any ary zay mahatonga anay ny teny hoe tena manahira n'ity raha ohatra ka tsy azavaina tsara amin'le olona any azy zay soroma vaovahoaka ny tena hosahirana sady tena hosahirana zay satria zareo lazay ndray rehefa iza misy fotoana ny zay hoe nanina ny ankizy tsy ampianarina faraky ny voalaza teo tovisana daholo io manina ny izy no ampiasanareo ngazananareo izy zanaka io mamelona anay manampy anay. Manomboka amin'ny 12 taona eo ny zazavavy kely ao amin'ny distrika Nakazoabo dia efa manao sipa ary mamonjy tsena mitady lehilahy manam-bola ho ny fijoroana vavolombelona ilaina fandinihana lala ny lalàna io ho ny fanazavana ary mila ampakarina ny sazy ho an'ireo mpanao famarinan'olona raha roa ka hatramin'ny 5 taona izany teo aloha dia ampitomboana 5 hatramin'ny 10 taona asondrotra ihany koa ny lamandy raha misy toe-javatra mampitombo ny hamafy ny heloka na circonstance aggravante dia mety hihatra hatramin'ny sazy asa terivozana mandritra ny fotoana voafaritra na mandra-pahafaty izany. Any aminay 100% dia tsy mety fa io ihany izany viterany teleny izy na zahay sovaavaoka za mandeha vola hoe ampianary io zazy eo dia miteny izy hoe tsy hoantokinay io tsy hoantokinao io favelao anatinay asa na dia zay azy na ny vehivavy tena manahira dia angafiana moa nareo namety an'izay na vehivavy aminay any vao amin'ny 10 tao dia fa miaraka amin'ny lehilahy reny roa amin'ny 10 tao dia fa manao sipa mandeha tsena misy tsena zoma zay aminay 10 tao atsaky roa amin'ny 10 tao si mette se che ottenere la centralità ma tira io fa magari che ci sono che facciamo a entra fuori con l'inizio ma Anisan'ny fanovana lehibe ny fanavaozana ny famaritana ny hoe asa heverina ho famarinan'olona tafiditra ao anatin'ireo heloka mahavoasazy ireo endrika vaovao miseho amin'izao fotoana izao atao ny fanararaotana ara-nofo amin'ny interneto ny fampiasana olona na ho asa tsy ara-dalàna ary ny fanerena olona na ho heloka bevava. Dia olona efa sahirana Antananarivo
dia tena inainy olona mihitsy ny fanampiny reny ankizy efa ny ambanivohitra reny zareo koa mila satria ny ankizy mianatra eto araky renazay nateo ny ray aman-dreny koa mandefa fasana vola ary azo volasaina 60% reny ankizy reny mandefa vola any amin'ny ray aman-dreny. dia eo koa ny hoe misy fandraisana anjara ny famadihana alovary sisisy ka mila jerena na objectif kokoa zany izy isy teny any teo hoe efa le resaka exploitation sexuelle no tena tianakendrena amin'izy dia aloha zavany izy hoe zay le exploitation sexuelle zay no tena mila anjara sy ny sisy fa le izy ohatra hoe vagy nefa tsy vagy dia ohatra ny arrondissetsika zay le ongana rehefa aveo hoe zao ny tena amin'le izy. Ny fahantrana no mahatonga ny fampiasana zaza tsy ampitaona ary isan'ny manana taha-ambony amin'izany ny firenena afrikanina ao anatin'ny Madagasikara sariana hiala eto an-tandrazana ireo tanora sy ireo manam-pahaizana ny vehivavy sy ny tanora ampanantenana asa be karama kanefa lasa any amin'ny famarinan'olona aveo antsoina araka izany ny fanjakana hijery manokana ny lafiny sosialy sy ny fampananana asa. Betsaka ny atao hoe fanambakana arak'asa na hitantsika any amin'ny hotely na any amin'ny restaurant zany hoe le travail forcé invisible any amin'ny restaurant any amin'ny hotely any amin'ny carrière resaka esclavage domestique izay atao hoe eto amin'ny firenentsika dia hafa mihitsy satria isika dia anisan'ny manana mpiasa an-trano betsaka indrindra any Eropa any amin'ny firenena matanjaka dia mandeha par heure na par minute akory aza ny karama omena an'ireny mpiasa trano reny. Eto amintsika ao anatin'ny ray volana na ao anatin'ny herintaona tsy misy tsy mifandanja amin'ny asa ataon'ny mpiasa trano ny omena azy. Teboka maro no takiana ahitsy amin'ny lalàna mikasika ny famarinan'olona nandritra ny fivoriana azo ny rehetra hatrehana androany ateny anivon'ny anteny meram-pirenena ny adevitra ireo solombavam-bahoaka ary tapaka fambolotoizana ny fandiniana ny lalàna laharana 820 tsipika 520 miresaka mikasika ny famarinan'olona mbola betsaka ho ireo depute nandray fitenenana ny fomba mampanao maro any amin'ny faritra no tsy mifanaraka amin'ny io lalàna io noho izany averina diniany eo anivon'ny asambomery ity lalàna ity na izany aza nefa nanamafy ny filohan'ny anteny meram-pirenena fa tsy maintsy hodiniana sy olaniana mandritra ity fivoriana ara-potoana voalohany ity io volavolan-dalàna io. Fa mihabetsaka ny fanaparitahana sy fampielezana sangan'asa sary feo sy votoaty ny arakanto namboarina na novaina tamin'ny alalan'ny intelligence artificielle na ny IA tsy ara-dalàna ny fanaovan'izany ho ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina satria tsy nahazoana lalana sy fankatoavana avy amin'ny tompon'ny sangan'asa sy ireo tompon'ny zo arova ny lalàna nanomboka tamin'ny fotoana namoronana azy ny famoronana natao tamin'ny sain'olombelona raha ny lalàna mifehy izony mpamorona ho ihany ny ministera izay mampatsiahy sy manamafy famonjanona arovan'ny lalàna amin'izay mety ho fanovana sy fanaparitahana tsy nahazoana lalana ny sangan'asa original. Mampafantatra ny ministera mamatotra ary tsy azo anenjehana sy azo anenjehana ireo rehetra manao sy manaparitaka ny fanaparitahana sangan'asa sy sary ary feonovaina. Raha ny lalàna sy ny fitsipifehezana manan-kereto amintsika dia tsy maintsy manamarina ny fiavian'ny sangan'asa sy ny votoaty rehetra alefa ireo fahita lavitra sy onjam-peo. Tsy maintsy manaja ny zon'ny mpamorona ny fanaraha-maso ny fisafidianana ny ho alefa anatina fandaharana. Noho izany mila fanamarinana fa nahazo alalana ny sangan'asa rehetra alefa ho iatran'ny filazana navoaka ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Vaovao ny fahasalamana kosa indray loza mitatao amin'ny firenena maro ny fianaky ny hantavirus na mbola tsy voamarina aza fa misy hotrangana aretina eto Madagasikara zava-dehibe sady ny fametrahana paikady fisorohana mialoha hoy ny mpitsabo mitakezaka avy amin'ny rehetra izany hoy ny fanamafisany fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsariny ny aritanjona. Virus avy amin'ny voalavo sy totozy mifindra makany amin'ny olona ary mahazo ny tratra sy ny voa ny hantavirus ka miteraka aretina taovam-pisefona mahery vaika. Misy ireo fisehoany aretina mety hitarika forme grave hoy ny mpitsabo. Misy eo amin'ny endriny maro ny fifindrany indrindra amin'ny alalan'ny amangy, ny diky na ny rora. Dia eto-tsika mamotamy tena hoe ahoana ny momba an'izany fifindrahan'izany virus zany.
voalohany indrindra amin'ny alala amin'ny rivotra poussière contaminé zany iny rivotra iny raha ohatra zao tsika eto Madagasikara nisy olona vazaha tany any andafy zany aloha mitenenga ka mbola tsisy gasy voa arengany mba tsy ho tonga eto na amin'ireo biby amanin'ireo biby le voalavo na le totozy moa zany fitenitsika anazy na olona mifandray direct tamin'ny zavatra navoaka an'ireny ny tay ny rora navoaka an'ireny biby ireny izany mety ka nisy an'ilay otrika aretina dia mety amindra an'ilay hantavirus rara be aty tsy dia matetika fa zany atahorana ihany voakaikitra ilay biby dia mety hifindra ihany zay zavatra zay loza mitatao amin'ny firenena maro ny fianaka ny hantavirus na mbola tsy voamarina azany fa misy iotrangana retiny eto Madagasikara zava-dehibe sady ny fametrana paikady fisoroana mialoha hoy ny mpitsabo miaingeny amin'ny saranam-piaramanidina sy ny doaniny zany ho mifanazavana mila fitandremana goavana sy fepetra matotra ny hantavirus no izy mahery vaika kokoa noho ny covid tonga zany ny ana voalohany indrindra dia ry zareo eny amin'ny frontière tena tokony isy fandraisana fepetra faran'izay aingana sy matotra tsy ataoko toto tena mandray atanana an'izy io satria ho zava-dozany io aretina io raha tonga eto amintsika fisoroana zany fiady zany dia ny fiaraha-mientana miaraka amin'ny ministera ny fahasalamana tsy atao kilabao ohatra amin'ny teolono mipiasa ny fahasalamana ministera ny fahasalamana zany noho izay ianareo zay le nyteneniko foana hoe tompona ndraikitra nareo amin'ny doany ianareo atsarao ny fiaraha-miasa nareo miaraka amin'ny ministera amin'ny fahasalamana zavatra manoloana an'izay mitenenina etona dia zao tsy mety zany le méthode anankiray le hoe tifirina amin'ny température iny fotsiny tsia inona manarak'izay tsisy ny test de diagnostique rapide aloha hatramin'izao ohatrany an-dafy tsotrany tamin'ny coronavirus natao dia alaina le raha dia alaina tsy le raha fa le aty amin'ny orina sy ny anina dia natao tamin'iny dia miandry kely ao fa misy ny antsoina hoe analyse sérologie zany test ELISA dia iny zany ny anaovana an'le diagnostique ao eo amin'ny roa atao le prélèvement ndrany eo amin'ny roa na 7 andro aorinan'iny vao mivaly iny dia raha mandritra n'izay fotoana zay zany le olona tsisy asymptomatika tsisy sinina izy aveo amin'izay izy tafiditra eto Madagasikara afaka 7 andro vao hita hoe lasa iza le olona nanamafy ny fanaramaso ara-pahasalamana iny amin'ireo saranantsambo seranam-piaramanidina iraisam-pirenena manerana ny firenena ny ministera ny fahasalamam-bahoaka taoriany ny fahitana tranga hantavirus tany Eropa araka ny fanazavany Dr Désiré Andriane dalé général ny fitsaboana misoroka dia miorina amin'ny fanaramaso ireo mpandeha avy any amin'ny firenena ahina ny protokôla napetraka ka ahitana fandrefesana hafanana tsy tapaka sy fizahana ara-batana ankoatra io misoko mangina ihany koa ny mpox na ny nendrarajako eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny ampira indray ny namony ainy ho an'ny omaly raha vao nisy lehilahy 12 taona maty afaka omaly raraka nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany vehivavy 7 taona avy any Diana io namony ainy io tafakatra enina araka izany olona maty ny mpox hatramin'ny siny teto antoerana efa mananika ny 3,7 kosa ny tranga hatramin'ny siny ty aretina ity teto amintsika nanomboka ny 12 Desambra 2022 990 tamin'ny ireo tranga voamarina ary nisy olona 50 sitrana manoho ny fanaramaso akaiky ny fivoarany toedra ara-pahasalamana ny tompona andraikitra sady manamafy ihany koa ny antso ho amin'ny fanaovana vaksiny sy ny fitandremana manoloana ny fiparitahan'ny aretiny Vaovao hafa tanteraka manomboka ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao dia hiakatra 100 ny saram-pidirana eny anivon'ireo valan-javaboary-pirenena sy ireo faritra arovana tantanan'ny Madagascar National Park na ny MNP niteraka resabe eo amin'ny sehatry ny fizantany izany fanapahan-kevitra izany tokony hisy ny fionana sy ny fankakevitra teny fotony ny alohan'ny ny andraisana io fanapahan-kevitra io ho ireo mpisehatra izay manany sehoana fatiantoka ho ny fanazavana eo amin'ny fandraisam-peon'ny Narcisse Karazafy sariny mbola hafatsara miteraka dia hevitra amin'ireo mpisehatra ny fizahantany ny fanapahan-kevitra nyraisin'ny Madagascar National Parks ampakatra avoroeny ny saram-pidirana eny amin'ireo valan-javaboary manerana ny Madagasikara raha tafakatra 3 alina sy iray hetsy ariary ny fidirana ho an'ny mpizahantany vahiny iray dia tombanana azo vola manodidina ny 1 miliara ariary isan-taona ny MNP amin'ireo valan-javaboary be mpitsidika satria mahatratra iray alina eo ny mpitsidika valan-javaboary iray isan-taona indrindra amin'ireo faritra tsy ratsy lalana
araka ny fanazavan'ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany dia mifamatotra akaiky ny sehatra ny tontolo iainana sy ny fizahan-tany eto Madagasikara ny akamaroan'ireo vahiny tonga eto amin'ny nosy mantsy dia mitsidika ireo arena voajanahary na ekotourisme no fotidiany ka hanano sarotra ny fitaritana mpizahan-tany raha hiakatra io sanda ny fidirana io. Fanazana tsy zany ny fampiakarana ny vidina tapakila amina zavatra ohatran'ireto zany dia ilaina concertation élargie. Inona tiako atongavana amin'izay mba efa ny consulter ny MNPV ireo acteur rehetrarehetra zay voakasiky ny tia nde ataontsika hoe parc national ty zany satria ao anatin'ny tontolo fizahan-tany dia betsaka ireo acteur zany zay mivelona amin'ity sehatry ny fizahan-tany tia ka raha ohatra ka ny sasatsasa fotsiny zany ny consultena par rapport amin'ny révision à la hausse ny vidina tapakila zany miditsy amin'ny valan-javaboary eny dia taoka angambany fa lasa fanaovana tsinitsinina ny acteurs locaux indrindrandrindra zany satria ireny no mahatsapa hoe hatraiza ny effort ataon'ny MNP zany eny fotony amin'ny alalan'ireo vola miditra zany amin'izany MNP zany. Animba ny sehatra ny fizahan-tany ny fampiakarana tapoka sy avoroeny ny sandam-pidirana hoy ny fanamariana ka tokony nisy ny fakakevitra ny arana tamin'ireo matianina sy mpandrara mialohan'ny nandraisana izao fanapa-kevitra izao satria izy fiatraikany vantana amin'ny vidin'ny pakegy touristique sy ny fandaniana entin'ny mpizahan-tany zany anisan'ireo olana apetraka ireo mpisehatra ny aratsy ny lalana miazo ny akamaroan'ireo valan-javaboary ny tsy fampiny ny fotodrafitrasa ao anatiny ary ny olana fandripalemana maro amin'ireo valan-javaboary no nahitana fiainany na saika tsy nisy mpitsidika itony noho ny fahasarotan'ny fidirana sy ny tsy fahatomombanany tolotra raha ny fanamafisana ihany. Azo eretreretina hoy za ny fampiakarana fa manontany tena isika hoe iza no afaka migarantira raha ohatra ka hampiakatra an'ilay saram-pidirana amin'ny valan-javaboary eny sika dia hihatsara ny accès, hihatsara ny sécurité, hihatsara ny zavatra ho hita any anivon'ireny parc ireny, iza no anome antoka satria raha ohatra ka misy antoka omeny MNP zany fa hihatsara ny kalitao zany eo amin'ny resaka conservation sy resaka aménagement sy resaka sécurité ny connectivité sy ny rehetrarehetra dia tsy maninona zany nampiakarina avy 3 heny na avy 10 heny satria mila jerena ihany le rapport qualité prix zany satria raha vao tsy voajery lay rapport qualité prix zany dia mazava ho azy misy sentir arnaquer ireo vazaha reo dia lasa image ratsy zay hoentiny zareo makany ampitan-dranomasina. Azo ataony mampiakatra ny saram-pidirana raha hita mazava fa misy ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra omena tafiditra ao anatin'izany ny fanamboarana lalana, ny fanatsarana fotodrafitrasa ao anatin'ny valan-javaboary ary ny fanamafisana ny fandripalemana efa manao ny ezaka amin'ny fisarihana mpizahan-tany ny ministeran'ny fizahan-tany amin'ny alalan'ireo diany any ivelany. Noho izany mila manome toky ny Madagascar National Parks fa hiatsara miaraka ny fampiakarana ny sarany ihany koa ny kalitaon'ny tolotra sy ny fandraisana mpitsidika. Azo atao tsara mitady marimaritra iraisana. Za tsy teny hoe lay avoroheny fa azo ataony mampiakatra na dia tsy avoroheny izy par rapport amin'ilay qualité de service zay hitany eny fotony mifanaraka amin'ilay réalité zany. Raha ohatra ka parka ohatrany tsy manampetritra zany ohatra zay vitsy mpitsidika amintsika amin'ny teny zao zay mbola sarotra koa ny accès makany nefa ho doublenao ny tarify makany dia ataoko angambany fa lasa mamotika ny fizahan-tany zay ataon'olona ny fotony amin'izay fotoana zay. Dia rehefa potika ara zay dia hiatsara ve le conservation le air protégé amin'izay fotoana zay tsy any valiny. Nanamafy ny Madagascar National Parks fatsika sendrasendra ny fanapa-kevitra mpiakatra ny saram-pidirana eny amin'ireo valan-javaboary afa vokatra ny fanadiadiana sy ny fifampidiniana maromaro ny arana tamin'ireo mpisehatra amin'ny lafin'ny fizahan-tany hiakatra eo anelanelany 20 hatramin'ny 400 euro izany hoe iray hetsy ariary mahery manomboka andray novambra 4 sy 2 arivo avy izao ny saram-pidirana ho an'ny vahiny araka ny fanazavana dia efa neken'ny filakevim-pitantana ny MNP io fanapa-kevitra io atao ry ny fifampiresahana tamin'ireo tour opérateur ny ACM, ny CTM ary ny fédération ny Pitardy
saingy nangatahany ireo mpiara-miombona antoka tamin'ny sehatra ny fizahantany ny anemorana ny fampiarana azy mba hahafahana izy ireo miomana amin'ny tao-pizahantany. Fantatra fa mahatratra 2 alina sy 3 hetsy isan-taona ireo mpizahantany mitsidika ireo valan-javaboary ary ny akamaroan'ny vola azo amin'ny saram-pidirana dia ampiasaina amin'ny fiarovana biby sy ny ala, ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ary ny fanohanana ny fiarahamonina eny fotony. Amin'ireo faritra rovana mahery ny 300 misy eto Madagasikara dia 770 no tantanin'ny Madagascar National Parks. Vavao ny trangam-piarahamonina taorian'ny fitarainana nataon'ireo tantsaha teny Ilaniera omaly mikasika ireo andian'olona tonga teny an-toerana ny alady teo nitrangana fanafiana sy fanakorontanana indray teny an-toerana alina mitaraina raka izany ireo tantsaha manolona ny zava-misy eny an-toerana fanadiadiana. Nitrangana fanafiana sy fanakorontanana indray teny amin'ny faritra Ilaniera alina ataorian'ny fahatongavan'olona mampiaya teny an-toerana ny tolakandro ny alahady teo raha ny fanazavan'ireo tantsaha dia lehilahy maromaro ny sarotava no tonga nandravany braon'izy ireo sy nampiorohory ny mponina teny an-toerana. Io fanafiana io dia tsy vao izao vontsy eo efa nisy teo aloha izay tafiana gros branga ny ilazana azy satria bandy maromaro manokagolona dia namotika ny fotodrafitrasa io izy dia alina indray zany efa tafatsangan'ny vahoakanay ny fotodrafitrasa hatramin'ny birao anay efa vita tonga nisy olona ny alahady tonga dia ty amin'ity secteur 12 ty izay olona tsy fantatra hoe avy amin'iza marana na avy amin'iza fanita sy fantatra dia niaraka amin'ny polisy ry zareo dia rehefa lasa ry zareo zany alahady amin'ny 4 eo tonga ny alatsina ny alina tonga ny fanafiana ka tsy fantatra marina hoe olona mpanafika very sa mpitondra mpanafika sa izy ireny. Nambaran'ireo tantsaha fa ireo mpangalatany mikendry aka sy ampiasany tany no ambadika izao fanakorontanana izao mitohy hatrany trindry sy ny fandrahonana mahazo azy ireo no ity aty tany ity. Iza moa ny ambadika izany ireo mpangalatany sy mafia ireo ihany no ambadika izay tsisy afa-tsy ireo zany izay miady aminay andro manalina efa ady mariana eto fa ty ady ty efa mataona maro tena mataona maro ty ady ty dia misy olona zany efa fantatra sy heno anarana foana ao ambadika ao dia ireo ihany ny henonay sy fatapatratray amin'izao hoe ireo ihany le izy ka zay no angatahanay amin'ireo manam-pahefana mahefa sy ny filoham-pirenena ny prime ministre ny ministre mba hijery akaiky fa efa be loatra le fitarainana nefa tsy hita le fandraisan-tanana ho an'le vahoaka. Manoloana izany dia miantso ny fandraisana andraikitra ny fanjakana sy ireo tompona andraikitra mahefy ireo tantsaha indrindra ny ministera ny fanajariana ny tany sy ireo mpitandro ny filaminana nambaran'izy ireo fa efa maro ny fitarainana natao saingy mbola tsy nahitana vahaolana mazava avy amin'ny mpitondra izany. To satria taninay io dia tsy maintsy zahay karakaran'le taninay manamainto milaly azy no zany mitohy le fotodrafitrasanay ary raha ny amin'ny fitsarana dia fa hita zay fa mandresy foana miandry kanefa miditra foana le mafia hatrany amin'ny cour d'appel zany zay zao mbola mandresy nefa mahagaga hoe ahoana no asahin'ireo raha olo marina izy mipotraha amin'ny atandro jerevanay fa tsy andry amin'ny alina gardien no tafianao eto dia ny fipetra raisinay voalohany aloha dia manampy ny gardianay. No mafitsin'ireo tantsaha fa hanamafy ny fiambenana eny an-toeran'izy ireo manomboka izao ary tsy anaiky mora foana ny fandrahonana sy ny raha matahora tao amin'izy ireo. Pejiny fanatanjahantena tafiditra anatin'ny vondrona L i Madagasikara miaraka amin'ny Nigeria, Tanzania ary Guinea-Bissau amin'ny lalao fifanitsanana iadina ny tapakila amin'ny fiadinana amboarana Afrika na ny CAN 2022 raha ny atsapaka. Ho tanterahany ao anelanelany volana septambra 2022 sy martsa 2022 ireo lalao fifanitsanana mialoha ny dingana famaranana izay apiatran'ny Kenya, Tanzania ary Uganda. Raha ny tety andro navoaka ny CAF ny andro voalohany sy faharoa dia ataony iraika amby 20 septambra ka hatramin'ny 4 oktobra 2022 ho avy izao. Ny andro fahatelo sy fahaefatra kosa dia anelanelany 7 sy 17 novambra 2022 ary ny andro fahadimy sy fahaenina ho tanterahina ny 20 hatramin'ny 30 martsa 2022. Azo ny tapakila hatrany dingana famaranana amin'ny CAN 2022 avy hatrany izay ekipa roa voalohany isambondrona.
Maresaka avy any ivelany mitory ny fifandonana eo amin'ny Israel sy Hezbollah na dia fa nisy aza ny fifanarahana ho fampitsarana ny ady nataony 17 aprily lasa teo. Raha ny tatitra nambarany ministeran'ny fahasalamana libanais dia 3 arivo mahery ireo namono ainy hatramin'ny nanombohan'ny ady. Manoloana izany nilaza ny filoha libanais Joseph Youn fa hanao izay rehetra azony atao mba hampitsarana ny ady ilamina ny mponina sy ny firenena eo ambany fiadidiany. Fanampanazavana. Roapolo sy 3 arivo ny olona namono ainy vokatry ny fanafiana nataon'i Israely hatramin'ny nanombohan'ny ady raha nitatitra ny ministeran'ny fahasalamana au Liban. Anisan'ireo namono ainy ireo ankizy tanora latsaky ny 20 taona misy 120 ary ireo mpiasan'ny fahasalamana misy 110. Noho ny fitohizan'ny herisetra ataon'i Israely dia laza ny filoha libanais Joseph Aoun fa hanao izay rehetra azony atao mba hampitsarana ny ady amin'ny Israely sy ny Hezbollah. Tanjony ny hampitsahatra ny fahoriana iainan'ny vahoaka libanais sy ny fitadiavana vahaolana ahafahana mamerina indray ny fandriampahalemana natoerana. Taorian'ny fanafiana maromaro nataon'ny tafika israeliana tany atsimo Liban no nanaovan'i Joseph Aoun ifanambarana io. Itsakilany nanambarany Hezbollah vondrona amin'ny tapetiana toanan'ny Iran fa nandeva drone nanafiana ny toby miaramila israeliana tany avaratry Israely izy ireo. Araka izany na dia efa nisy aza ny fampisarana ny ady ny 17 aprily mbola tsy nitsahatra ny fifandonana eo amin'ny Israely sy ny Hezbollah. Mbola mitohy hatrany ny fifanafiana sy ny fifampipangana eo amin'ny rotonta amin'ny fandikana ny fifanarahana fampisarana ny ady. Nitarina 17 andro indray ny fampisarana ny ady taoriana fihaonan'ny solontenan'ny Liban sy Israely tany Washington tamin'ny farany herinandro lasa teo. Ditsakilana nefa tsy nandray anjara tamin'ny fifampiresahana io ny Hezbollah noho ny fanoerana izany. Araka ny fanazavan'ny filoha Joseph Aoun, takiny Liban amin'ny fifampirarahana, ny fialan'ny tafika israeliana ao Liban, ny tena fampisarana ny ady, ny fametrahana ny tafika libanais ny amin'ny sistany, ny fiverenandreo olona nandosy tranotranony ary ny fanampiana radio-karena ho an'ny firenena. Ireo bibikely antsoina hoe luciole synchrone sy ny fiangonana bona Yemetagu any Ethiopia no hafakely zaraina amintsika amin'ity anio ity arahoary. Tsy noravahana jiro akory reto toerany reto fa ireo bibikely antsoina hoe luciole miaina ao anatiny no mamoaka hazavana amin'ny fotoana mitovy. Any amin'ny valanjavaboarin'ny Great Smoky Mountains any Tennessee any États-Unis no foninan'ireto andiana luciole synchrone na ny Photinus carolinus maro indrindra maneran-tany. Manana fahaizana manokana ity karazana bibikely vitsy anisa ity. Mahavita mandrehitra hazavana miaraka amin'ny fotoana sy gadona mitovy tanteraka izy ireo ka mamorona sary mahavariana ao anatin'ny ala rehefa tonga ny alina. Isa-taona eo anelanelan'ny faran'ny volana May sy ny fiandohan'ny volana Jona no miseho ity tranga ity ary manodidina ny tapabolana eo faharetany. Tetika entin'ny lahy hifankafantarana sy hisariana ny vavy izany ary voalaza fa mamaly amin'ny alalan'ny tselatra hazavana ihany koa ny vavy amin'ny fotoana io. Fiangonana monolita voasikitra mivantana ao anaty Atsambato ao amin'ny faritry Tigré any Ethiopia ny Abuna Yemetagu. Eny amin'ny antsana avo dia avo ary 100 metatra ambonin'ny tany misy ity fiangonana ity. Sarotra dia sarotra natongavana any amin'ity fiangonana ity satria mila mandeha tongotra eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 kilometatra amin'ny lalan-tendrombohitra. Avy eo dia mitohy amin'ny fianiana vatolampy izay tsy dia misy fiarovana firy ka mitaky fitandremana tsy fahasahiana lehibe. Tsy ny alavirana no tena manahirana fa ny fiakarana mideza sy mampidi-doza. Maharitra adiny iray hatramin'ny adiny 3 na mihoatra ny 5 antolo. Noho izy sarodalana no mahatonga ny Abuna Yemetagu ho isan'ireo toeram-pivavahana sarotra ilay indrindra eran-tany. Tamin'ny taonjato fahaenina no andohan'ity toerana ity. Mifandray amin'iray amin'ireo olo-masina 7 nanampy tamin'ny fampariahana ny kristianisma tany Ethiopia ny Abuna Yemetagu. Mbola ampiasaina amin'ny fotoam-pivavahana izy hatramin'izao. Ahitana ireo karazan-tsary hosodoko tranainy mampiseho tantara ara-baiboly ao anatiny ka mahatonga azy ho toerana manan-danja ara-tantara, ara-panahy ary ara-kolontsaina. Teny vaovao hafakely tomboky lasy tombo vavy no mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ny ety anio ity. Angasitrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rampitso indray tomboky lasy tomboky vavy.